firaikitana an-tsoratra avy amin'ny voameran'ny fahasalamana. Rehefa nydiniana dia misy lesika fandraisana an-tanana tsy araka ny tenin'ny filohan'ny repoblika teo izany dia azo sokajiana eo amin'ny fitiliana sy eo amin'ny fandraisana ny marary tsirairay. Eo amin'ny fitiliana tsy ampy ny fitaovana ahafahan'ny olona manao fitiliana toy ny PCR, TODR, ny TODR, test d'orientation de diagnostic rapide, TDR, ny sérologie, dia madisy tanteraka ny fandraisana andraikitra an-tanana amin'ny fitsaboana. Ka noho izany nanapa-kevitra izay tao voamery ilaina ny fametrahana anio eny amin'ny fokotany mba hisitrahan'ny vahoaka tsirairay manatona akaikikaiky kokoa, nefa efa makaikaiky amin'ny vahoaka ny dokotera dia ilaina koa ny fisian'ny ny équipement ny protection individuelle zany rehefa mandray tanana marary zany. Vokatra ny fitaliana, vokatry ny fitiliana no azona mitsabo ny marary. Raha tsisy ny fitiliana tsisy azy andraisana anjara ny marary. Eo fandraisana tanana amin'ny marary ilaina fananana concentrateur d'oxygène. Concentrateur d'oxygène mety hahatratra 20 litatra à la minute ary 95% farafaratsiny ny taux de concentration ny oxygène avoaka. Zany hoe zany tsy le oxygène kely concentrateur kely carré kely usage personnel na cabinet kely reny fa mba an'ny hôpital conçu amin'ny hôpital concentrateur d'oxygène 10 litres zany ny ilaina. Io andraisana ny olona voan'ny insuffisance respiratoire sévère ka dia mila miaraka amin'ny lunette zany. Concentrateur d'oxygène mahatratra 8 litres par minute ny débuteny ary mihoatra ny 95% ny saturation d'oxygène voaka avy eo. Tsy tokony ny olona amin'ny concentrateur fotsiny nefa antsika, nefa concentrateur tsy ampy fa miaraka amin'ny respirateur satria ny olona voan'ity Covid tia rosan-jatony io dia hitonga amin'ny insuffisance respiratoire ary ilana respirateur ka dia ilaina ny otsiny ny respirateur. Ny fanafody andraisana tanana ny marary io diniana tao tokony isy fanampiana lehibe avy amin'ny fitondram-panjakana. Ny fanampiana lehibe zany eo amin'ny fanafody zany eo amin'ny fivarotam-panafody eny amin'ny toeram-pitsaboana fa tsy tokony ohatra zao ho lafo be ary tsy izy amin'izao fotoana izao. Ary tsy maintsy homanina ihany koa ny fisian'ny lit d'hôpital fa tsy fandriana fanaovana dortoir akory no ilaina fa lit d'hôpital. Ina mahasamihafa azy lit d'hôpital mety ampidinina ny lohany, mety akarina ny lohany fa tsy anao very ohatra ka olona mavesabesaka akory no mipetraka eo. Tsy maintsy apetraka koa eny amin'ny fokotany ny point d'accès idiran'ny rano anasana tanana savony. Raha tsisy rano aninona fotsiny ny tanana savony tsy afaka manasa tanana mihitsy raha misy rano. Dia ilaina koa ny désinfectant. Ilaina désinfecter-na ny tokantrano tsirairay avy tompoko raha te hiady amin'io Covid-19 io zany dia tsy mety ary tsy hoe indray mandisa taona manao an'izay fa matetitetika. Fehiny zany oka ny fitsaboana no amaritra ny politika fa tsy ny politika akory ny mandidiny fitsaboana. Raha vao izay ny zavatra mipetraka amintsika dia toy izao fotoana ny politika no atao dia adaptena amin'iny le fitsaboana. Tsy mety zay fa tsy maintsy ny tsirairay no tondra ny valin'ny fitiliana dia ataony fitsaboana. Zany hoe fitsaboana ambonin'ny politika. Tokony hajaina ny toromarika sy ny lalàna amin'ny fiadinan'ny Covid-19. Toromarika io ny elanelina 2 metatra, fitondrana cache-bouche, masque, ny fanasan-tanana ary indrindrandrindra amin'ny elankelina 2 metatra mba ezahana ny tsy famoriana olona be loatra. Ny famoriana olona be loatra ohatra dia aminay amin'ny dokotera amin'ny voamieran'ny fahasalamana ny famoriam-bahoaka dia eloka amin'ny mpiarabelona satria io mampiparitaka ny valinaretana ka tokony elohan'ny lalàna izay manao ny famoriam-bahoaka.
tokony olona avy ao fahasalamana koa no izy tarika nyity CCO ty fa tsy olona avy any amin'ny ministeran'ny atany ohatra sanatria zany na sarateran'ny ministeran'ny kolotsaina seraserany manao fa ilaina mandray tanana entitra ary manao fiadina matetika matotra ka ny olona avy ao fahasalamana no hitanay fa tokony hitatana an'izy io ary efa misy mitatana izy io dia ilaina ny moyen fiarakodia hélicoptère tômobile d'intervention izany dia andehanana any amin'ny toerana anangonana an'le test raha tsy misy ny testa tsy fantatra fitsaboana ary kitotoa zavatra rehetra dia politika zany no manjaka amin'le fitsaboana nefa fitsaboana no ambonin'ny politika